Raha mitatitry ny voameran'ny Océan Indiana dia tokony apetraka ho sopotry Océan Indiana na eto Afrika i Madagasikara. Isy moa ny fivoriana ikaroam-baolana mba hahatratrarana izay tanjona izay. Mba hahatratrarana ny tanjona amin'ny hahatongavan'i Madagasikara ho sompotry ny Océan Indiana dia ho tanterahana ny 2020 sy 2021 volana Martsa ho avy izao ny latabatra boribory izay ahafahana mandinika ny vahaolana rehetra ny amin'ny hahatongavan'i Madagasikara amin'izany tanjona izany. Asaina handray anjara ao anatin'izany avokoa na ny mpandraharaha ekonomika na ny mpamboly na ireo tompon'andraikitra misahana ny fambolena eto an-toerana. Inona moa no mahatonga antsika tsy mijery ny Madagasikara ngeza ary manana ny zavatra rehetra. Izay zavatra izay ngamba zany nahatonga an'izao hoe andao ary nivory niaraka nisy zany ny étude natao teto niaraka amin'ny fédération niaraka amin'ny COI ahoana ny faisabilité zany. Inona daholo ny zavatra misakana mahatonga antsika tsy ahatafitana zany. Izay zany no antony ametrahana ny table ronde izay ho atao eto amintsika amin'ny 25-26 ho avy izao. Io table ronde io zany dia indrindra iantsonana zany hoe tsara ho fantatra izy daholo ny olona concerné mazava ho azy, ao ny bailleur, ao ny administration rehetra, ao ny opérateur ny secteur privé, ao ny agriculture. Azonareo ny ministère ny agriculture mazava ho azy satria zareo ny parrainage io ao ihany koa ny MAE izay ho ao daholo reo an'ireo mba hijerena hoe ahoana ny fomba ahitana ny solution hoe inona ny point fort inona ny point faible. Faritra telo eto Madagasikara no anombohana ny atrikasa fanampiana amin'ny tontolon'ny fambolena ary rehefa hita moa vokatra amin'izany dia hitatra manerana ny Madagasikara izany atrikasa izany. Anisan'ny ho atao laharam-pahamehana ihany koa ny volovary, ny tongolo, ny katsaka ary koa ny kabaro entina nasongadinana ny fambolena ara-tsakafo eto an-toerana. Tombony lehibe ho an'ny malagasy ny fahazonan'ny toerana ho sompotry ny Océan Indiana raha ny eo amin'ny sehatry ny ary fotsiny ohatra. Mpandray anjara 50 moa no andrasana mandritra ny latabatra boribory momba ny fanjarian-tsakafo io ka andrasana ireo mpisehatra eo amin'ny fambolena sy ny mpandraharaha rehetra ao anatin'izany.